tena tiako mihitsy raha ity fotoana ity ho lasa fiainona an'Andriamanitra amin'izao karazana trango izao mialohan'ny anapahanao hevitra ilazaonao ny hevitra ao azonareo ve zany ay to olona telo ihany mahazo ataoko fa zany angamba ny tokony anoizako izany ihany aloha misy mahazo izay lazaiko ve nareo saotra tompoko firy aminareo zao ny tonga dia manapa-kevitra foana amin'ny zavatra rehetra ianao zany le olona tsy mahaka fotoana eritreretan'izany fa tonga dia zany hoe tonga dia haiko ny valina dia tsy tapitra akory azy izay lazainao tonga dia nitapahako ny hevitra tao aoriana ny tenitelonao satria tsy andoko tsony ny fataperan-dresako ao mba nomezako ny valiteniko marina zao no natoko 5:10 tena soratra masina tsara io tokony ho iray amin'ny soratra masina fiainantsika io dia tena tenin' Jesosy mihitsy io raha izao dia tsy mahavita ninina irery mila miankinao fa tsy zaharery Jesosy nilaza fa tsy misy afaka ataony rery zany mihitsy fa izay nampianariny azy izay nanirahany ahy ihany raha izay reko no itsarako manapa-kevitra araky ny fanendreny ahy aho tahaka ny feo tonga ty amiko dia manapa-kevitra fa marina ny fitsarako teny marina sy tena mahitsy satria za tsy mitady izay sitrapoko tsy manam-panirinany ianao izay mahafaly ny tenako na ny tanjoko na ny fanindriko rery fa izay mahafaly sy ny sitrapony ray izay naniraka mila vakinao eo amin'ny 5:20 eo zany mialohan'ny ikorianany eo aminao hoy izy tsy manao nininao ary zao koa tsy mitsara olona na manapa-kevitra na maneho hevitra raha tsy ao amin'Andriamanitra ary raha mandre izay olona zay ny dia hoy izy hoe fa na dia mitsara trangan-javatra zaho na mila manao izany dia tena marina foana zany satria tsy mampiasa ny fanapa-kevitro aho mamela an'Andriamanitra hiteny ao am-poko fa lazaiko aminareo be be ny zavatra tsy ho lazaintsika raha toa ka iandrikely fotsiny tsika mba hahita raha anana fiadanana ilazan'izany dia ho betsaka ny tantara izay tsy ho tantaraintsika ireo fiofisana izay tsy ho zaraintsika ireo filazana betsaka momba ny hafa izay tsy aparitantsika fa ny ho-kevitra maro izay tsy ilaina ho zaraina akory raha toa ka miandry sika kely fotsiny ka manandrana mianatra miaina miaraka amin'ny fanaon'Andriamanitra Andriamanitra manana fiasa fa tsy ilay hoe aingana mailamaila ka na fomba dalaenantsika dia isika ihany no manahiratsiainantsika amin'ny fotoana ivoahantsika ny tranontsika eo tsy magaga raha toa ka amin'ny famaly amin'olona foana eny ary tantarana mpifankatia saika hitady tantarana mpifankatia ao tamin'ny internet to manana tantara tsara izy ireny amin'ny zavatra rehetra kanefa atao tsy mily izany indray fa efa manana ny mihitsy Jesosy nanao fanoharana foana fa tsy mbola nampiasa izany aloha tsy nilaiko akory namorona tantara satria tsy misy zavatra izay toriko ka tsy nandalovako zavatra izay efa niainako dia nanantena sy ny vavaka ary niny fa hatramin'izany nametra an'Andriamanitra tao am-poko fa izany no nomboka hampahalalana ny amin'ity fahotany ity satria izany ilay izy ary vokatry ny firehariana koa izany ary dia tena inoko fa Andriamanitra tsy tia firehariana izany mihoatra noho izany aza tena tiany mihitsy sika mba hiankina aminy sy ahalala fa tsy misy dikany mihitsy sika raha tsy eo izy ary ny fiheverantsika fa ny tsara vitantsika dia tsy avy amintsika izany fa izany dia avy amin'ny fahatsarany izay miasa amin'ny alalantsika foana ireo zavatra tsara ataontsika ireo zavatra tena haintsika dia fanomezan'Andriamanitra izy ireny tsy hoe fananantsika na hananantsika na haninarantsika ary vao maiky sika tena ratsy rehefa ilay mahay mitsara be ny olo-kafa izay tsy mboatra izany iny nanao fianarana baiboly an-trano taloha izay no fanomboako ny asako ary teo amin'ny olona 5:20 avy teo ny isany ary iray amin'ireo vehivavy izay tonga nianatra tamin'izany dia vehivavy ilay bevoky efa nanambady ka rehefa bevoky izy dia nanomboka tsy dia salama matetika foana izy dia lasa tsy tonga matetika intsony dia lasa nanana olana petsaka izy teo amin'ny fiainany dia mazava ho azy za sy ireo vehivavy namako ny hevitra fa tokony ho avy izy dia nifampiresaka izahay tena mamenatra mihitsy fa tsy mahafentenana izy mba ho avy satria ilainy mihitsy izao dia hitanareo fa
amoramirainy fotsiny ny fiainana de hitanareo tena anenina izy ny amin'ny tsy fahatongavany azonareo dia ikorotana eo foana ny fiainana zany dia izay foana hitanareo matetika mila zavatra sika izay tsy heverantsika akory ny vokatra zany sahirana ery sika mampiasa ny vavantsika ka tsy heverintsika akory ny zavatra ataontsika nananjanaka telo ary raha araky ny fahalalako tamin'izany dia tsy ho afaka niteraka ntsony fa roa taona taorian'izay Andriamanitra nanomboka namihafa faniriana anananaka indray ary ny zanakay farany dia 10 taona fa hidavy ny hevitra ho adaladala kely zany dia azonareo ve teny zany tokoa ve fa teny zany mihitsy ny fandriako dia azonareo hidevy ny olona mora manaiky azay dia hoy izy hoe hitanareo tena faly nahazo ilay zaza satria izy zao ny lehibe mpitatana ny ministera Joyce Meyer ny iray amin'ny zanakay lahy mitatana ny missionna maneran-tany ary ny sasany eo amin'ny fifandraisana sy ny fikarakarana rehetra ny ao amin'ny birao ka dia nanananaka izay roa ka isaky ny fotoana mahabevoka dia salama tsara zao zany tena salama tsara mitondra voaka zany hoe reraka kely fotsiny amin'ny herinandro vitsy dia aorin'izay milamina ny rehetra rehefa bevoka tamin'ity fotoana ity dia tena narary ary tsy afaka nanarina ny lohako teo ampandriana akory azaha ny tiako lazaina dia tsy misy ataoko afa-tsy izay tsy maintsy ataoko ihany mandritra ny 3 volana dia izay ny fandehany dia Dave zany mivoaka ny velany ihany milalao baolina amin'ny ankizy sady finaritra ery izy rehefa zaho mipetraka ao an-trano rery Andriamanitra fa maninonary to tamin'ireo zanako 3 voalohany tsy mila nitondra-bavaka ny zavatra ohatrany akory fa bevoka dia salama tsara tamin'ity fotoana ity nefa vehivavy ny finoana sy ny hery ny amin'ny voaka salama tsara sy fiterahana tsy satra dia ianareo ny toyany fiterahana azy koa tsy mora satria nisy vasarotana teo amin'ny lanjy izy ary izay koa tsy niverina nanao epidural ntsony teto ry madama tsotra kely ny nabevoka fa tena narary tena narary ny vavak'Andriamanitra fa misinina dia notariny tao amin'ny Matthieu 7 jerentsika ny Matthieu 7 jereo izay voalazany tsy voalazako anareo hoe impira mamaky izany Matthieu 7 izany fa tsy isy azoko mihitsy zany aza mitsara na mitsikerana manameloka ny hafa efa nitranga tamiko zany raiky amin'ny 30 taona lasa zay aza mitsara na mitsikerana manameloka ny hafa fa tsy ho tsaraina sy tsikeraina sy omeloana koa tenanao tahaka ny tsaranao sy tsikeranao sy anameloanao ny hafa ny tsarana sy tsikerana ary anameloananao koa ary arak'izay fatra maranao an'ny hafa ihany koa no entinao marana ho anao ihany koa Andriamanitra ho tena maniry ny alala izay tsy mety nahoana ary nentinao amin'izao tiako fantatra hoe nahoana ny marary nahoana ny salama hitanareo tsy azoko le izy manazatra ny finoako dia inona ny tsy mety amin'izany ohatra ny foana teo amin'ny 2 andro teo hitanareo magaga fa matetika sika ela be vao matakatra izany rehefa manandrana miteny amintsika iny Andriamanitra ary ovakitsika ny ambazany rehetrany rehefa avy eo fa ohatran'ilay hoe tapoka teo dia nataon'Andriamanitra tao an-tsaiko ilay vehivavy dia eniko avokoa ilay lasaiko sy vehivavy namako momba azy dia misy sombony amin'io andininy io andiny fahaenina lazainy hoe aza mena ny alika izay masina ireo zavatra masina ary aza tsipy eo anoloany kisoa ny vatosoanareo fandrao anitsaka azy izy dia hifototra ka miraviranareo tena mino mihitsy afaka tena foesiko mihitsy ity fa inoko mihitsy fa ny vatosoa izay ananantsika ny zava-masina izay ananantsika dia ny fahafahantsika amin'ity olona ka rehefa tsy tia olona zany sika dia laza ohatrany hoe manipy zany eo anoloan'ny fahavalo mba ho hitsakitsahany dia izay ilay voalazan'ny baiboly hoe hotsahany zany ary ampifiteriny aty amintsika indray avoantsika ny fitiavana miaro antsika amin'ny devoly tiako ambara dia ny fitiavana dia fiadiana ara-panambony indrindra azosika ampiasaina ara-baky teny ny fiadiana ara-panahy lehibe afaka ampiasaintsika dia ny tia olona za so efa kristianina ka raha ny taninao taloha hoe tia olona ve ianao dia hoe tia olona
fa ny fitiavana tamiko taloha dia karazana resaka storyteny teoria sy hevitra ary fifaminana amin'olona zany hoe tsy dia zavatra tanterahako tamin'ny fiainako loatra zany ka raha tianay tokoa ilay vehivavy io ny zavatra nataonay dia nanome fanampiana azy betsaka izay no afaka nyteny azy hoe tianay ianao raha afaka manatrika ilay fivoriana foana hitanay fa tokony hoe ianao hitanao tena afaka nampiasainay izay nanananay mba hanampianay azy dia ohatra hoe ny olona sasany mandeha isan-kerinandro manampy anao mba hanadionitrananao sy hanampy anao anao zavatra hafa dia raha izany nataonay dia tena name antoka anareo fa tsy mba narary nandritra ny 3 volana voalohany a ny amin'ny voaka mba marina e dia manontany tena hoe firy nisan'ny olona ny eo amin'ny fiainantsika izao tiako ambara manontany tena mihitsy a firy ny olana misy eo amin'ny fiainantsika izay tsy tanterahantsika ny famana azy tsy mahita lalana isika tsy mahita valiny andriamanitra mampiseho antsika ny lalana fa ny olona tsy manan'izany tsy mahazo ny valiny fa dia ny fotsiny ihany ka ny eo ihany ny verimberina eo foana dia eo foana raha manana olana ianao amin'ny fiainanao ka miatrika miady an'izany ary tsy mety ho afaka mihitsy izany dia mila manetry tena tsara ianao ka mangataka amin'andriamanitra misy zavatra avy eo anatin'izany tokony ho hita fa ilaiko fibebahana indray za akory tsy milaza fa ny olana rehetra eo amin'ny fiainanao dia satria ianao ny tsara olona adalana indray izany tsy nilazany mihitsy a fa milaza aminareo ny tantarako izay natombok'andriamanitra izay to ratsy tantarainy izany kanefa izy nanomboka anampianatra ny mahazava-doza ny tsara ny olona hitanareo tsy mananjoa ny tsangana eto na hipetraka eto na iseho amin'ny televiziona io ampianatra olona izay rehetra tsy nananako fanambarana manokana tamin'ny fiainako aloha ary ataoko fa izay no mahatonga ny teny hisosotra marina rehefa tena takatrao tokoa izany ka fantatrao izay resahanao ary lazaiko anareo fa ny tsara olona dia tena zava-doza mihitsy ary zany tsy zavatra izay afaka anamivanatsika fotsiny nanaovantsika teny tsotrany amin'izay fiheverantsika azy fa tena mila mangataka an'andriamanitra isika ny nampy antsika andeha amin'ny fitiavana kokoa ny amin'ny toetra sy ny hevintsika mikasika ny olona amen amen zaho dia maiko anareo avy amin'ny afatry ny baiboly sady ataoko fa tena mahafinaritra izy ity ary vao maika aza manamafy ilay lesony ity ka ho jerentsika ihany Mateo 7 aza manendry olona ianao hijerenao ny tsy fahombiazany itsikieranao ny atsony raha tsy efa mahazava ho azy tianao atao aminao koa izany ny fananitsikera dia manana toetra miverina izay tena mora ny mahita ny sombikazo eo alohan-drahalanao no ny andro lehibe eo aminao anana fahasahiana ve ianao anao hoe aleo mba ho sasako ny tarehinao raha ny tarehinao aza miketrona ny fanamavona fa zany dia mbola ilay toe-tsainy ny fiatsaram-bela tsy ihany mody miseho masina fotsiny nefa tsy tena izy akory ny eo am-po esory amin'ny tarehinao zany sarotavy izany dia homendrika any amahafanitavany namanao ianao jereo inona marina ny afatreto raha ianaranao zany ka ampiasainao avokoa ireo hatraminy ny iray amin'ny dikateny hafa milaza aza miezaka manala sombikazo amin'ny masondralanao raha mananandro lehibe manontolo eo anoloanao dia izay mihitsy no lasa midika hoe satria tsy hainao no manao izany rehefa mijery ny olo-kafa ianao ka tsy mahita ny tenanao akory dia tsy hisy hevitra ny atonga anao ho tena tia manitsy ny olona amin'ny fitiavana araka n'Andriamanitra marina averiko indray tsy milaza fa tsy raharahitsika ny toetra ratsy akory fa ny tiako ambara dia hoe tsy afaka mitsara fon'olona ianao satria eo anatrehan'Andriamanitra no hijoroany sy halavony fa misy fotoana antsoin'Andriamanitra isika hitondra ny teny fantsiana dia amin'ny fomba mendrika foana izay fa raha mananandro eo anoloany masonao ianao alefo sary an-tsaina ange za aloha tsy manana eto fa ampiasao ilay sary an-tsaina masonao aminareo raha manana izany eo anoloany masoko eo tokoa ka manandrana manala isombikazo eo amin'ny masonao dia haitsika rehetra ny zavatra mitranga voadonako mafy mihitsy amin'ilay andro lehibe eo an'laoko ianao dia aratra ianao aloha voadona dia isondray ianao rehefa vita ny fandomako anao ary ampalahelo no ilaza azy fa zany no mitranga rehefa misy kristianina mpanamaro tena miara-miaina aminao
Amen. fa tsy zay ny zavatra izay tadavintsika fa raha mba misy amintsika mijanona iray segondra ka misaina izay namelan'andriamanitra atsika andriamanitro tantarako faharoa zao nisy fotoana nananjavatra lazaina mikasika toroteny ray taoriany fivoriana izay natrehanay ny amin'ny fampianarany dia hoe aho hoe hitanareo ity olo ity tena metikodina be sady tsy mba miverina amin'ny teny lazainy mihitsy ka tena mikorotana be fotsiny io zao raha mitazona loha hevitra ray fotsiny dia mahomby be zay fotsiny lazaiko dia adiniko tany zany hitanareo milaza zavatra sika dia manadino zany ho toy ny teny tsotra fotsiny dia lasa dia nanomboka koa aho nanandrana ny toroteny dia na tsy aro tena tsy nisy ositra mihitsy zany ny toro matetika dia tsotra tamiko ohatrany hoe talety zany tsy mba nianatra nanao zany na nianatra ny fanaova zany na nakany am-pianarana hianatra zany fa nanana taleta fotsiny amin'ny fifandraisana ka dia izay tsy niezaka ho an'izany tsy nijaly tamin'izany tsy mba olana tamiko nitady zavatra ho lazainany amin'izany ka rehefa mitora dia mijery fotsiny famataranandro dia manao hoe efa fitangamba fantatry fa misy olan'izany za nandalo zany teo amin'ny 2 na 3 herinandro teo hitanareo dia nanao fivoriana 2 isan-kerinandro teo zany dia nanao fivoriana kely lavitra noho ity zany mazava ho azy tsy mbola nisy tele fa hitanareo tiatsika foana andriamanitra hanandratra atsika fa isaky ny maniry mba hiakatra ambonimbony sika dia tsy kelikely amin'ny nofontsika koa mila midina ambany kokoa ary nanana jery lavitra nge zaho mba hanao zava-dehibe sy hitory ny filaza-tsara maneran-tany fa zao za zany tena feno fanirinana izarany teny amin'ny olona ary zany dia fanirina mipetraka andriamanitra tato am-poko fa mila nampianariny lesona sarotra aho mialohan'ny natongavako tamin'izao toerana misy ankehitriny izao ary mangataka aminareo rehefa mandresy lahatra anao ny amin'ny zavatra iray andriamanitra azao dia tsy zany ianaro izay tiany aseho anao satria andriamanitra dia manana betsaka lavitra ao antsika mihoatra noho izay efa niainantsika ary koa ny ankamarony ataontsika dia fahadalana avokoa tsy mba mahazo vokatra tsara fa zinona moa ny fananantsika hevitra mikasika ny olo-kafa dia avy eo hoe ai ny amin'izany tiako lazaina dia tsy misy fahatsarana kely akory tsy manaona dia tsara kely akory azy zany ka nahoana ny zava-dehibe amintsika no miteniny hevintsika amin'ny olona raha amin'ny ankapobeny ny hevintsika tsy mba miompana amin'ny fahalalana akory mino afa mbola afaka hitondra fiarinareo rehefa miala feto avy eo za isaina izany indray androany tianareo ve ilay izy manam-pianareo ve zany ary raha mieritreritra ny anam-pikiteleo ianao aoka izao fa mila mandrety koa ianao dia taoriany 3 herinandro zany dia nody dia niteny tamin'ny Dave dia hoe hoy hoe tena tsy haiko mihitsy inona mahazo aty fa ohatrany hoe tsy mahatsiaro ny ositry ny fitoriana zany dia hoy izy hoe ahoana moa ny ilazanao an'izany tsara ny torotenao haiko zany dia niteny azy aho hoe andeha ho any amin'ny birao andro any alina fa tsy atory mandra-pahazoko ny valiny amin'andriamanitra ka dia lasa tany ary Dave nandeha natory fa za tady ny valiny avy tamin'andriamanitra tsy nisy maraina an'io dia tonga Dave ka niteny tamiko tena ohatra ny fantatro ny tsy mety aminao za zany tonga dia zany mihitsy ianao mahalala ny tsy mety amiko eny ary ny aminao ianao koa nge manan-javatra tsy mety betsaka azonareo za te andrian'andriamanitra miteny amiko fa tsy te andriany Dave miteny amiko azonareo ve zay lazaiko fa nitranga dia namboarin'andriamanitra dia nahitsy nylay fandriana isandratra ka tsy niteneniny teo zay tsy mety Dave niteneniny ka raha tokony andray fantsiana dia mbola mila nietriko koa hatrany ny marina dia te mba ho afaka nilaza fa andriamanitra dia ny tamiko
fa fantatro ilay olana ka tokony tazoniko asy andriamanitra rehetra zany fa tsy nylazaina tamin'ny tevy mihitsy ilay izy fa satria andriamanitra tsy nyteny tamiko izy ny teneniny ka ny farany dia nanaiky ahy inona ary zany dia hoy izy hoe hitanao roa herinandro lasa teo zay rehefa notsika avy any am-piangonana dia tsy enao ve ilay nilaza zavatra mikasika ilay toriteny izay noverinao fa mikorotana tsy mandeha amin'izay loniny iny dia namaly aho dia hoy izy ataoko fa nasehoan'andriamanitra hoe io ilay olana io tsy tokony nanao zany ianao dia hoe mitovy hevitra aminao a dia inona hoy nareo ny navaliny tsy mahagagany amin'izany dia idevy zany amin'io tahaka ireny mandray ny ratsan-tananireny ka manoratra an'izany soratra amin'ny ratsan-tanana amin'ny tany satria izao ny voalazany hitanao izay ilay lazain'andriamanitra ihany lazaiko miankina aminao ihany zany sy izay fandraisanao azy avy eo dia nandao ny efitrano izy dia teo azy zany nitsangana teo tahaka ireo fariseo iza ny tora-paty voalohany fa raha tonga dia mitsiny fadisoko tamin'izany dia angamba ho tsy nazaka izany aho marina teny tiako azonareo zany fa lazaiko anareo miteny be loatra sika ka tsy manome toerana isan'andriamanitra ataontsika izay andresena lahatra ny olany amin'ny fadisony fa mila n'andriamanitra manao ny fandresen-dahatra sika marina zaho zao afaka ny amany olana sasany amin'ny fiainanao zaho zao misy vehivavy manoratra amiko foana tsy afaka mifanerasera mivadiko mihitsy tsy isy resaka mba afaka ifanaovanay fanahoana zaho angamba ianao mandany fotoana loatra hitenenana foana tazako mahita lehilahy misaotra aho ety na anareo koa azange raha misembo miteny betsaka tsy madama ihany marina madama amty hafa mika aho zany mihitsy dia lasy Dave tsy nisy olantsony nyjana teo amiko fa tsy Andriamanitra dia niditra tao am'birao koa dia ohatrany hoe zay zany dia nanomboka nijery a hitanareo izay zavatra tao amin'ny baiboly nanampy ahy dia efa tao amin'ny vatapaty aho dia tamiko ny fantsika avy eo Jakoba 3:1 aza dia samy ho mpampianatra be ihany ianareo mpanao fanitsinan'ny olona sy mpananatra ny hafa foana rahalahy satria fantatrareo fa mafimafy kokoa ny hitsarana anay mpampianatra mihoatra ny olo-kafa rehetra satria izay manaiky ny fitsarana lehibe kokoa sy ny fanamelohana ambony kokoa ka Andriamanitra tsy mila mandresy lahatra ny Dave satria na dia niombon-kevitra tamiko azy izy tsy izy akory no mitsangana mampianatra eo anoloan'ny olona ka tiako ianonareo zao fitsarana rehetra dia zava-doza ary ataoko fa iray amin'ireo tena zava-doza indrindra ny tsaranao olona iray izay mitovy asa aminao na kokoa miaraka mampiasa talenta mitovy aminao satria za mihitsy ny ainan'izany raha tsy nyteny izany hoe tsy mahay mampianatra noho izao zany izy izao mazava ho azy dia nanohy ny tanjoko fa tsy nisaina izany tsony nisy fotoana very amin'ny tantarako ray izay aho roa herinandro lasa tany Hersey Pennsylvania dia nijanona dia nanontany olona hoe ina moa no resako teo ka dia tafavoaka tamin'ilay fidikodianana matetika aho ny tena mahay miverina sy mitondra izany amin'ny famarana anazy fa ny tena zava-dehibe izay nampianaran'Andriamanitra dia izao raha tianao aho mampiasa sy hanositra anao ilaza ny teniko amin'ny olona dia aza samy tsara mpampianatra hafa ianao sy tokony tsara olona isika fa vao maika tena fahasahiana sy firehariana aza rehefa tsara olona izay manao zavatra mitovy amintsika ihany isika The proceeding was paid for by the friends and partners of Joyce Meyer Ministries.